tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoko matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ry ava-malalo amin'ny tompo sika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika ary mitondra ny tenin'Andriamanitra mba ho fampaherezana antsika amin'izao andro sarotra izao ary dia andeha apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra hatrany ity dindinika ity izay nampitondraina ny lohateny hoe tsy azo amidy na vidiana tsy azo amidy na vidiana izany indray no lohateny ny toritenintsika androany dia hivavaka isika sotranao izay Andriamanitra no ny tombontsoa izay omenao anay ka afaka manokana indray ity fotoana ity mba hianarana ny teninao aoka ny fanahinao masina no hanomana ny fonay rehetra ka ho toy ny tany tsara handray ny voan'ny filazantsara ny teny fonay ka hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanay izany dia mamindravò ary mamela ny elokay satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy amivavaka izany amen rehefa malalisany mahafinaritra ny mianatra ny tenin'Andriamanitra ary tombontsoa sy fitahinao antsika hatrany ny mahafantatra izany tenin'Andriamanitra izany izay ampianaran'Andriamanitra antsika miatrika ny hoavy izay fantatsika tsara araka ny ambarany soratra masina fa hisy andro mahory andro sarotra aty amparan'izao fiainana izao ka ny toko sy andininy izay akatsika ny torohevitra androany dia izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 2:10 manao tapany 2 manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitry ny fiainana mahafinaritra ny toko sy andininy zany izay mampianatra antsika mba haharitra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra hatoky amin'ny fahamarinana hatoky amin'ilay Andriamanitra izay ivavahantsika na dia misy ny fanenjehana sy ny fitsapana sy ny fizahan-toetra maro samihafa azy dia hoy ny teny izay voambary eto teny tsotra sady fohy azontsika tadidiana tsara manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitry ny fiainana hay zany misy satroboninahitra omen'Andriamanitra ny mpandresy omen'Andriamanitra izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana na dia misy aza ny fizahan-toetra sy ny fitsapana maro samihafa izay alefan'ilay ratsy dia tian'Andriamanitra hatoky aminy isika fa ampanantenainy ny lokany mpandresy dia lay satroboninahitra ho an'ilay fiainana mandrakizay misy mpanoratra anankiray izay manana fanandramana ara-panahy mahafinaritra mihitsy antsoina hoe Ellen White dia nanoratra boky izy io momba ny fanabeazana ao amin'ny pejy 750 boky amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy hoe education zany pejy 750 manao hoe
ny ilain'izao tontolo izao indrindra dia fitadiavana olona tsy azo omidy na avidiana. Olona tsy azo omidy na avidiana dia mbola toizany ihany koa hoe olona izay marina sy mahatoky hatrao amin'ny aty fanahiny, olona izay tsy matahotra manonona ny fahotana amin'ny tena anarana. Ary namarana ny azy dia hoe olona izay manana ny feo ny fieritreretana marina miatrika ny adidiny toy ny fanondro avaratra. Bosolina ny tiany lazaina amin'ilay fanondro avaratra. Olona izay mijoro amin'ny marina na dia hikoro aza ny lanitra. Eny ry hava-manalisany izany tokoa no tadiavin'Andriamanitra ho hita eo amintsika amin'izao andro farany izao. Amintsika izay mbola mino sy mahatoky an'Andriamanitra dia tiany ho olona izay tsy azo omidy na vidiana hozy izy. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Mora amin'ny olona no mamadika ny fahamarinana, mandray tsolotra, mandray tamby kely dia mamadika ny fahamarinana, ary koa tapina ny masony ka lasa mandray ilay kolikoly dia mamadika ilay marina. Ry havana manalisany move arytsika ataony mijoro toy ilay fanondro avaratra ka tsy miova, tsy mivadibady fa mahatoky hatrany, tsy matahotra manonona ny fahotana amin'ny tena anarana ozy izy, ary miatrika ny didy ampahatokiana, ampahamarinana. Olona izay mijoro amin'ny marina na dia hikoro aza ny lanitra. Azo tanterahana ve zany? Andeha ny soratra masina ihany no horaisitsika andraisantsika ireo torohevitra maro samihafa mba azahoantsika mijoro amin'izany fahamarinana izany. Toy izao no voalaza ao amin'ny ohabolana toko 2:25. Zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Zany ny dika teny DM hoe io zaza izay nomen'Andriamanitra antsika ao an-tokantrano io dia misy fahazarana tokony ambolena ao aminy. Misy fahazarana tokony ambolena ao aminy, ary isika ray aman-dreny dia manana didy lehibe mihitsy mikarakara, mitaiza, mikolokolo, manabe an'ireny zanantsika ireny, satria ireny dia voalaza any amin'ny toko 9 hafa fa ireny dia lova avy amin'ny Jehova, lova nomen'Andriamanitra antsika. Ireny no azontsika hoentina any an-danitra, tsy ny tranobe na ny volamena na ny tomobila na ireo fananantsika izay no ariana tetỳ ambonin'ny tany no hoentina miakatra any an-danitra, fa ny zanantsika, ireo zanantsika ireo no lova avy amin'ny Jehova, ka napetrany amintsika ny mikarakara sy mikolokolo an'izy ireny. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ahoana ihany koa ny amin'ny tanora. Salamo 8:107. Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalaka alehany tsy ho voaloto? Ny valiny, ny fitandremana araka ny teninao. Eto ihany koa zany dia mampahafantatra antsika ny ten'Andriamanitra fa hay zany ny famakiana ny soratra masina io, ny fandiniana ny teniny, ny fametrahana ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika ny tenin'ny soratra masina dia hiaro antsika tsy ho voaloto eo amin'izao fiainana izao. Satana manko dia mamely mafy, manao izay fomba rehetra mba handavo antsika,
amin'ny alalan'ireo fakapana maro samihafa, mitaona angalatra, amono olona, andainga, aniratsira ray aman-dreny, sy ny sisa sy ny sisa. Dia inona no hiaro antsika amin'izany? Ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Mampalahelo mihitsy ny mahita ny tanora amin'izao fotoana izao, mirona amin'ny fisotroana toaka sy divay, amin'ny fihinanana zava-mahadomelina, rongony, maro samihafa, izay miseho amin'ny endrika moderna mihitsy, tahaka ny comprimé, ny fomba hanehoany azy, ary koa mitsindrona zava-doza. Isika ray aman-dreny dia manana didy lehibe mihitsy mba hitaiza ikolokolo ny zanantsika, indrindra mampahafantatra azy ny zava-doza ateraky ireny zava-mahadomelina sy ny toaka, ny sigara sy ny sisa ireny. Ny hiaro antsika amin'izany dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny mpitory-teny koa toko 12 voalohany dia manao hoe tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro ny fahatandranao. Tsarovy ny mpanao anao. Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra, mpandahatra ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra mpiainy vavaka, tsarovy izy. Raha mbola mandalo amin'ny fahatandranao io ianao, Satana manko dia mitaona hoe ataovy daholo izay mahafinaritra ny fonao, dia mbola tanora ianao, ataovy daholo, fa rehefa antitra ianao tsy ahavita ninina intsony. Dia hoy ny fampitandremana ataon'Andriamanitra hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Tsarovy ilay Andriamanitra mpanao anao amin'ny andro ny fahatandranao. Ilay hoe tsarovy eto izany dia lalindalina kokoa ny heviny hoe tadidio ny teny izay lazainy, arao ny torohevitra omeny, ary raketo ambonao amin'izao fahatandranao izao. Tsika malagasy dia manana ohabolana mahafinaritra mihitsy ny hoe tanora ratsy fiaro izy dia maka kitay fotsy volo. Izany hoe raha amin'io andro ny fahatandrano io zany no manao tsirambina, manao tsinitsinina ireo torohevitra ny ray aman-dreny, ka manao izay tianao, tanora ratsy fiary, dia hanenina rehefa antitra ianao. Satria andray ianao vao ikofokofoka hitady kitay, andeha hitady an'io rehetrarehetra io, izany rehetrarehetra izany ilay asehon'ilay hoe tanora ratsy fiary ka maka kitay fotsy volo. Eny rehefa malalisa ny vombara teo ny ankizy, vombara teo ny amin'ny tanora, fa isika ray aman-dreny koa dia tena manana didy lehibe mihitsy. Hoy ihany ilay mpanoratra manana fanandramana ara-panahy antsoina hoe Ellen White ao amin'ilay boky hoe éducation, ka ny toko 5 dia milaza mihitsy izy hoe ny planin'Andriamanitra momba ny fanabeazana dia efa nanomboka hatrany am-piantoana izao rehetra izao. Raha voalavo teo amin'ny fahotana Tamaseva dia efa nanomboka nomen'Andriamanitra ny torohevitra maro samihafa momba ny fanabeazana. Ary Jesosy Kristy no mpampianatra lehibe indrindra. Ny fianakaviana no sekoly, ary ny ray aman-dreny no solon-tenan'i Jesosy mpampianatra ao amin'izany fianakaviana sekoly ambony indrindra izany. Ry hava-malalisany isika ray aman-dreny, isika izay nomen'Andriamanitra an'ireo lova sarobidy ireo, dia tena manana didy lehibe, mikarakara, mikolokolo, mitaiza, manabe ireo ankonantsika. Ny torohevitra omeny ny ten'Andriamanitra dia izao: feno fitiavana
ny tokantranontsika. Isika ray aman-dreny ny modely indrindra am'izany. Andreo vakitsika eo amin'ny Koritianina voalohany 7:20 izay tokony andiny haitsika rehetra tsenjery andiny 4 ka hatramin'ny 7 izay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny fitiavana dia maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendry, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ry ray aman-dreny malala isany manomboka amintsika izany. Ao an-tokantrano ao dia aoka isika ray aman-dreny ho modely ho an'ny ankizy amin'ny fifankatiavana, manana fahalemem-panahy, tsy mirehare, tsy mihebohebo. Hitan'ny ankizy mihitsy ange raha vo isika ray aman-dreny no manana fomba fiaina hoe mialona ny hafa dia mihebohebo, dia mampiseho fitiavan-tena, mora tezitra, mora sositra, manao otro-po, ary koa tsy mifandefitra, dia tazan'ny ankizy zany, hitan'ny ankizy dia lasa mifindra ho aminy, arahany sy ianarany ny fombantsika ray aman-dreny. Mampalahelo mihitsy ny mahita ny ankizy mbola kely dia maniratsira ary tsy mankatòa mihitsy. Isika ray aman-dreny no tokony ho entitra amin'ny fanabeazana manome modely tsara ho an'ireny ankizy ireny. Eto ambavaka izy ireny ry ray aman-dreny malala isany, mivavah ho an'izy ireny isika. Mahafinaritra ny fanandraman'ny Joba rehefa vakiana ny bokin'ny Joba 1 sy ny 2 fa i Joba dia olona natahotra an'Andriamanitra, ary izany fahatahorana an'Andriamanitra izany dia nasehony tamin'ny fiainam-pianakaviana. Mahafinaritra mihitsy ny mandeo hoe mahita ao amin'ny bokin'ny Joba hoe izy dia mivavaka ho an'ireny zanany ireny, ndrao dia manota aminao any izay misy azy ihany hoy Joba, ka dia manatona anao aho, mitalao aminao Andriamanitra, arovy izy ireny mba tsy ho tratran'ny fahotana sahisahy ka handahanao. Ry hava-manala isany, mampirisika antsika mihitsy hamaky matetika an'io bokin'ny Joba 1 mampiseho amintsika ny hoe ny ray aman-dreny dia tokony hivavaka hatrany ho an'ireny ankonany ireny. Tonono tsirairay amin'ny anarany ny ankizy. Ianao ray aman-dreny dia mahafantatra ny fahalemeny. Mety misy foronana andaingandainga, mety misy foronana angalangalatra, ary mety misy foronana haniratsira tsy mankatòa, dia tonoany ambavaka mba hiasa ao amin'ny fanan'Andriamanitra, handresy lahatra azy, hanova azy, ary hanamboatra azy ho toy ny toetran'i Jesosy. Ao amin'ny Marka 2:12 sy 13 dia vao mainka manantsitrantsitra amin'izany hoe fenoina fitiavana ny fontsika. Hoy ny voalaza ny vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe kodiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao rehetra. Ary ny faharoa izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ireo no didy lehibe mamey ny didy folo, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana ataovy fitsipika ao amin'ny tokantranontsika izany. Rehefa manabe ny ankonantsika isika, rehefa mikolokolo an'ireny zanantsika ireny, dia apetrao voalohany ao ampon'ny fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa tiany Andriamanitra
rehefa mitoetra ao am-pony ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatahorana azy dia mandeha ho azy ny fitiavana ny namana, ny piraitampo, ny ankonana, ary tiany manodidina azy mba ho voninahitr'Andriamanitra. Rehefa malalisany andeha horaintsika ny fanapahan-kevitra androany, fanapahan-kevitra mahafinaritra tahaka ny nataon'i Josoa sy ny ankonany. Ao amin'ny Josoa 4:20 manao hoe: nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an' Jehovah dia fidinareo anio ary izay ho tompoinareo, na ny Andriamanitra izay ny tompon'ny razanareo tany an-dafin'ny io ny Eufrata, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo, fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Izany koa ry hava-malalisany no fanapahan-kevitra izay tian'Andriamanitra ho raisitsika androany, hoe izaho sy ny ankonako dia hanompo an' Jehovah izahay. Hanompo azy amin'ny fonay rehetra, amin'ny herinay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fonay rehetra. Eny hanompo azy mba hahatonga antsika rehetra, mahatonga ny tenako, hahatonga asa ianao sy hizara fitiavana ao amin'ny tokantrano voalohany indrindra, ary koa eo amin'ny manodidina antsika. Hotahian'Andriamanitra anie izany teny izany, ary hitondra herim-panahy antsika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika, amezantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny teninao izay nampahatsiaro anay indray androany, fa toetra tianao indrindra ho hita aminay sy ny ankonanay amin'izao andro sarotra izao, ilay toetra mahatoky, mitoetra ho marina sy mahitsy eo anatrehanao, na dia hikoro aza ny lanitra sy ny tany, na dia hisy aza ny fitsapana hitondranay ho hatramin'ny fahafatesana, dia tafio izany toetra izany izahay. Ny mpiaino rehetra dia ampio mba ho mahatoky aminao. Ny tokantrano rehetra dia mba handray fanapahan-kevitra tahaka ny nataon'ny mpanomponao fa izay, hanao hoe fa izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Dia apetraka eo am-pelantananao Jehovah raha eo izany vavaka izany, satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy, tompona irery azy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry hava-malalisany niaraka teto nanaraka izany tenin'Andriamanitra izany, maniry indrindra ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra, dia maniry koa ny mbola hanoizantsika midinidinika amin'ny fotoana manaraka, ka dia mametraka ny veloma sy mandra-piaina indray. Amen. Veloma tompo. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.